Tonga andreriavagna ny fotoana zay mbola afahako mifampitafa sy miona amintsika rehetra mivantana zay manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana izao. Magnano mbola tsara antsika rehetra isan-tokantrano ary faly miarahaba satria nomen'Andriamanitra tombonandro isika. Ny tegnako Pasteur David dia tsy mitsahatra mirary soa antsika rehetra vahoaka malagasy sady manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny isan-tokantrano. Faly satria mbola afaka miaino an'andre ianao, faly satria afaka mizara aminao mba voninahitr'Andriamanitra. Ny zavatra mahafinaritra ahy eto dia tsy mitsahatra antsika mandray zava-baovao foana avy amin'Andriamanitra. Satria vao tamin'ny herinandro teo nanana vahiny ngeza be antsika mpanompon'Andriamanitra zay namangy antsika taty-ziona. Ary amin'ny alahady dia mbola manana an'izay vahiny zay koa tsika zay hiaraka amintsika eo manomboka premier culte satria tsika amin'ny ziona moa rehefa alahady maraina dia manana culte anankiefatra, fivoriam-bavaka anankiefatra zany. Fivoriam-bavaka voalohany rehefa alahady maraina manomboka amin'ny ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, zany hoe adiny ray zany. Fito ora sasany ka hatramin'ny valo ora sasany, valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany, sivy ora sasany ka hatramin'ny folo ora sasany, folo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany. Dia anjarantsika tsiraikaraiky zany misafidy hoe lera karakory no mety amintsika. Natao zay fidirana maromaro zay mba hialagna amin'ny fahateren'ny toerana, indrindra ihany koa mba ahafahan'ny tsiraikaraiky mandamina ny programany, afahany tonga mivavaka miaraka manompo ny tompo. Averiko indray mandeha le fidirana teo rehefa alahady maraina oza misy fidirana anankiefatra zay manomboka amin'ny ora sasany. Fidirana voalohany zany zay. Dia ka hatramin'ny fito ora sasany. Fidirana faharoa indray, fito ora sasany, valo ora sasany, valo ora sasany, sivy ora sasany, sivy ora sasany, folo ora sasany, ary amin'ny folo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany fidirana fahaefatra. Rehefa après-midi indray moa zany natao fidirana anankiray ihany satria miaraka mideran'ny tompontsika sady mandray fampianarana miaraka daholo. Ireo zany fandaharantsika rehefa alahady. Rehefa talata sy alakamisy indray efa fantatsika tsara fa manomboka amin'ny sivy mandraigny misy délivrance ao sy vavaka fanapahana ozo. Anao zay mahatsiaro ohatra hoe namosavin'olona, na magnonofo ratsy, na manana olana tsy mety mivary igny, rehefa talata sy lakamisy natokana ho andraigny fotoana manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina. Dia io talata sy lakamisy io ihany rehefa harivany andro manana fotoana antsika fivoriam-bavaka lehibe manomboka amin'ny dimy ora sasany hariva mirava amin'ny fito ora. Tiako mba arahanao tsara le emploi du temps satria fantako fa teo avy ianao aroa avy mihitsy. Rehefa talata sy lakamisy hariva zany amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora. Dia rehefa zoma isaky ny amin'ny sivy ora maraina misy vavaka fifadikanina. Rehefa zoma zany io zany jusque farany zao tontolo zao ngambany fa tsy miahagneky fa zoma tsy maintsy mivavaka. Ka eto zany dia magnamarana ihany koa ny tegna koa fa manomboka amin'ny herinandro ambony, zany hoe amin'ny 7 décembre, 8 décembre, 9 décembre, 10 décembre, 11 décembre, mifarana 13 décembre satria sabotsy zany tsy misy. Manana vahiny ngeza be tsika, misy mpanompon'Andriamanitra anankitelo be zao miaraka mamamangy atsika manomboka amin'ny 7, 8, 9, 10, 11 dia farana 13 décembre, zany hoe amin'ny semaine nambony zany. Entaniko atsika rehetrarehetra zanaky ziona, entaniko atsika zanak'Andriamanitra eto Tamatavy, na ataoko hoe tsy mpivavaka amin'ny ziona ranao tongava mba hagnaraka ny seminaire io fa nagnafatra olona mihitsy Andriamanitra mba hizara zavatra amintsika. Zany hoe ireo mpanompon'Andriamanitra dia ampiasain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny faminaniana, fanasitranana, délivrance isan-karazany. Tongava fa olona manana révélation daholo reo hamangy atsika amin'ny ziona reo. Amin'ny herinandro ambony zany isaky ny arivariva amin'ny dimy ora sasany zany fotoana mirava amin'ny fito ora. Tsy misy vidim-pidirana io ary tsy hagnavahana antokom-ponona fa zay resy lahatra mba hamonjy an'ilay séminaire tongava. Omeko anao ihany ny agnaran'ny mpanompon'Andriamanitra ho avy ao miaraka amintsika ao zany Pasteur Isidore avy any Mazenga, Pasteur Iva avy any Mazenga, Pasteur Mika avy any Mazenga. Entanina atsika rehetrarehetra, ny tenako moa zany avy eto Tamatavy hiarako ao zay efatra amin'ny rahalahy mianaka hizara zavatra amintsika vahoaka malagasy ao amin'ny fiangonana Zona Firaisana moa séminaire no atao. Averiko eto fa maimaimpona tsy misy vidim-pidirana fa tena ho atsika rehetrarehetra tsy ankanavaka io tongava
hoentony marary, hoentony manana olana, fa tena tsy anenenanao ny fahatongavanao amin'io satria famangina Andriamanitra amin'ny fomba mahery vaika, satria reo tena lehilahy afo reo a, lehilahy révélation reo a, ary lehilahy faminanina ho avy izara zany zavatra zany amintsika ao am-piangonana Zona firaisana. Ambolo madinika moa zany le toerana vafaran'ny coopérative Trans Express manomboka amin'ny randro ambony zay programme zay. Fa ny alahady moa efa fantatsika rapitso manana vahintsika Pasteur Wisdom iaraka amintsika izara fahalalana ato am-piangonana. Zay no hoe lafa mba te izara aminao za eto zao androany hoe mandrava an'ireo sakana ara-panahy. Ka ivavaka foya mba ahatonga ny herin'Andriamanitra tafapakany amin'ny tokantrano zay misy anao. Iara ivavaka arsika. Ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako andreto vahoakanao. Nizaniza mandrehany ty afatra ity tompoka ao anatin'ny tsy fahasalamana. Oka ho sitrana amin'ny aretina izy. Nizaniza dada malala ao anatin'ny olana saribahana. Oka ivany olana ao ambadiky ty lesona ity. Nisakatsakana ra-panahy rehetra ambarako fa rava ary tsy ambinina. Tahina manokana tompony tokantrano zay miaino. Tahina manokana zay rehetra manaraka ny ty fandarany ty. Enao mihitsy Andriamanitra nome fahasoavana sy fitahina ho an'izay rehetra mandre ny afatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto moa tsika ho zato dia miresaka makasika ny hoe sakana ara-panahy. Mila fantatsika ihany koa fa ny fiainantsika olombelona dia miainga tamin'ny tontolo ara-panahy. Raha vakinao amin'ny Baiboly zao ny famoronana ny olombelona voalohany dia famoronana ara-panahy. Amin'ny Genesis toko voalohany 1:20. Andesika hozy Andriamanitra amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika. Da velao izy anjaka napaka amin'ny hazandrano sy amin'ny zava-mananaina rehetra ambony tany. Tamin'io nefa mbola tsisy olona na raiky namboary. Fa defa hoe ny foronona fotsiny tsika eto amin'ny tontolo fanahy. Tanao zany fa ny fiainanao io tsy le ara-nofo be hitanao io no baziny io fa ao amin'ny tontolo ny fanahy. Iza nefa namorona anao tao amin'ny fanahy? Andriamanitra. Fa atsika tady tsy te hiraraha tsony le Andriamanitra zay namorona tary amin'ny tontolo ny fanahy fa te hitady zavatra hafa atao solution. Tady dio ravana fa ny mpanamboatra ihany ny manana solution ny amin'ny zavatra zay namboary. Mpanamboatra tôbila anankiray zao, izy ihany no manana vahaolana amin'ny tôbila zay namboariny. Ny mpandrafitra anankiray zao, izy ihany no manana vahaolana ny amin'ny salon sy ny seza na ny fandriana zay namboariny. Ka isika olombelona tompoko tsy nisy ho azy teto zany fa Andriamanitra nanamboatra atsika. Mila mitodika amin'Andriamanitra ianao satria ny Baiboly dia milaza zany hoe Andriamanitra hozy izy dia fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Ny sakatsakana anankiray ataony devoly voalohany matetika dia ataony magnamelo tegna anao. Ao moa ny sasany tafiteny mihitsy hoe za raha tsy efa miahagna sigara za tsy andeha am-piangona. Za izy koa tsy efa misy saraka amin'ny vadin'olo za tsy vavaka sabeky za magnadaly Zagnahary aky. Za izy koa tsy efa tafiahagna toaka za mbola tsy andeha l'eglizy. Avako aby eo farany taogno atsika io matetika izy karaha ny farafarany taogno misy lakolosy magneno andagnitra akao magnantso olo marobe. Engany mbola tsy toronao dia mitofo. Za zany raha magnafatrafatra fandalovagna ny ambony tany eto tsisy olo midoko eto borikizay zany. Tsisy olo eto fogna mandrakizay fa misy fetrany. Na ny andro velomagna ary volazan'ny Baiboly fa 80 taogno ihany na 80 taogno. Anao koa fitafitafiditra agnatin'ireo mandinihy fô efa tsy ho ela ny appelle. Ary zany tsy mirary loza fô na tiagna na tsy tiagna ny olombelogno tsy natao idoko eto mandrakizay. Todia amin'Andriamanitra. Aza vonigny fagnahinao. Fa devoly izy mibitsibitsika aminao io. Jesosy Kristy riavagna tiatsika. Tiany anao mitandregny za io. Ary izy ny Baiboly tsy havitady olo marigny fa ny ampanota mbo hibebaka. Karaha izy koa anao tafiditra agnaty lista ny olo manota zany, miveregna amin'ny Jesosy anao fa anao le olo tadiaviny. Anao le olo ilainy. Io blocage spirituel io no ataony devoly matetiky. Anakagna atsika tsy andeha agnatony Zagnahary. Io no ataony devoly matetiky mibloke anao. Za moko izy koa tsy fiangonana nazatranay any za tsy andeha. Mbola le sakagna ara-panahy daholo. Mandinihy anao tsy hainao ny lera ialanao eto. Manolora-tegna amin'ny Jesosy. Satria raha vao maty atsika reo, misy fitsaragna miandry atsika. Ho tsarain'Andriamanitra araka izay nataony olo jiaby. Ino nataonao? Ino nataonao tamin'ny dernière minute?
satria igny ihany no itsaragnatsika. Ary ny tegna mahagrave an'izy revagna ny tegna fiainagna, indrindrandrindra ny tegna itsaran'Andriamanitra anao tsy io le hita maso hitan'olo jiaby io, fa olo manakory anao kofa tsisy mahita ambadika. Izy kofa anao raiky miaigny fiainagnanao raiky agny, olo karakory anao, iregny nandeha itsaragnatsika. Voasoratra agnaty teny soratra masina zany, fa tahaka ny anendrenan'ny olo zo faty indray mandeha, rehefa afaky zany de hoisy fitsarany. Tsaraigna antsika io tsaraigna amin'ny raha nanao. Ary ny fiainagna ara-panahy ambadika ao dia mandrakizay. Ny ara-nofo ihany no voafetra hoe 80 taogno na 80 taogno. Fa izy kofa miala amin'ity vatabetsika titsika, miala amin'ny nofo benao io anao, mandrakizay io mandrakizay nefa misy toeragna anankiroa mandigny anao. Na anao amin'Andriamanitra mandrakizay amin'le fanjakan'ny lanitra ozy le filazantsika azy, na misy an'le hoe elo na farimy retrafo mandrakizay zay fampijaliana, fampitomagniana olo, fampijaliana olo faran'izay babany. Ka antegna mazalaka sady efa nijaly tambony tany teto, mbola hijaly mandrakizay koa, tsy mbo aleo ve mba hisafidy agnatonan'i Jesosy am'izao andro ivelomagna zao. Lizy ny tsisy zavatra sarotra revagna, fa io saintsika itadovan'ny devoly sahatro ny mivavaka zegny, zegny tsy efan'olo karanonao io. Tsy avitadolo marin'Andriamanitra fa ny mpanota mba hipepaka. Ary voasoratra koa agnaty Baiboly fa fony mbola mpanota ozy isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Anao mbola mpanota io zany nefa maty ho anao Jesosy. Lehibe loatra ny fitiavany anao. Mbola misy solution amin'ny probleminao io. Mbola azo vahagna io zavatra manahirany saigninao tady aminao tegna io. Jesosy vahaola. Jesosy Kristy atogno, magnatogna fiangona, ndana mitady mpivavaka, ndana mitady mpanompon'Andriamanitra, itory teny aminao indrindra hivavaka ametra tagnana aminao io, fa zany ihany no andrasana. Sahala amin'ny ato am'ziona moa dia isaky ny talata sy lakamisy misy fandraisan'olo manokana, reo zay mila délivrance na vavaka fanafahana. Misy koa fanapahana ozogna zay, indrindrandrindra ho anao zay magnonofo ratsy, atsika tsy mety manambady io. Ao anao zay tsy mety mahita asa, ndrendray izy io tsy fantanao fa io le sakagna ara-panahy ataon'olo. Ny tegna manahiragna amin'ny fiainagna ty ny ravagna, ny raha tsy manjary ataon'olo no tegna mandetry. Indrindra ao ny olo mamosavy fô, anao tsy mahafantatra. Arakaraky ny fandraisanao aminazy anao mosaviny, vao magnatao akanjo tsaratsara no de fa halany. Anao nefa tsy managna hery ndesinao manotra an'izany. Ny zavatra toroko anao niany solution malaky be magnatongan'i Jesosy faran'izay malaky anao. Ndana mitady miazakazaka tany misy fiangonana malaky de malaky, raha teo afaka anao amin'ny zavatra mahazo anao. Reo zavatra reo ravagna mila mahatonga saignatsika, misy sakagna ara-panahy ny fiaina. Anao tsy mahafantatra fa mahatonga anao tsisy vola lava, mahatonga fiainanao tsy mivoatra, misy raha tsy manjary nataon'olo aminao fa anao tsy mahafantatra. Tadidio koa fa nefa tsisy devoly mandroka devoly zany. Ny mandroka devoly de Jesosy Kristy ihany. Ny olo mivavaka amin'Andriamanitra no afaka magnala an'io. Fa nendray tsika fitan'olo, andao anao andeha hitsabotegna ary, andao anao andeha alagna vintagna ary. Tsisy devoly mandroka devoly zany. Zare tsy mety an-tragno zany. Fa Jesosy Kristy ihany no afaka mandroka ny devolinao. Ny fanahy masina ihany no afaka mikasika fiainanao ka atoroko solution anao ke zegny io. Aza misalasala eky. Izy koa anao mila nahy, mila hoe mbo agnatogna ny pasteur, antsovy le numéro téléphone 034 43 858 15. 034 43 858 15. Antsovy fa mandefagna igny 24 heures sur 24. Afaka mivavaka ho anao za. Raha ohatra ka tsy azonao koa de afaka mandefa message anao, fa regny message alefatsika regny de voavaloko tsara ary tena vogno zaho hivavaka ho atsika tsiraikiraiky. Reo sakagna ara-panahy. Raha andro koa raha dininao tagnaty Baiboly tao, misy lehilahy anankiray antsoina hoe Lazarosy. I Lazarosy io dia agnisan'ny naman'i Jesosy, kamaradinazy, zay tegna tsy saraka taminy mihitsy. Misy Lazarosy anankiroa moa tagnaty Baiboly. Misy Lazarosy anankiray le mahantra ferena sy mpangataka ozy, le mipetraka tao tratran'ny Abrahama. Fa misy kosa le Lazarosy anankiray anadahan'i Marie sy Marta, zay mpanan-karena nanagna izy azy. Fa saingy revagna ny tantaran'ity Lazarosy ty, nisy karazana sakatsakagna marobe teo amin'ny fiainany. Inona daholo ny sakatsaka?
nanomboka narary Lazarosy revana tsy mbo ndesinjare tamin'ny tany nisy Jesosy fa afatra fogna nalefa indeso ambavaka marary aka tanao mabetabe amitsika voasakagna sala amizany managna problème atsika fa tsy tia agnatony tany misy vahaola fa magnantso fo indeso ambavaka vavanare kagny zahay to vavaho anay panota di tsisy maratsy azy fa jerevo tsara ny tantara fa tsy nietsika tamin'ny toerana nisy azy Jesosy jusque Lazarosy maty nalevigna efatrandro igny tonga amle obolagna atsika igny ke hoe serisery tokony vitany agnamalao nanjary naminogna vantotrako zany hoe zavatra tokony vitana frein-pouce frein bajaj frein tiktik lasa ny afara tamina fasa soragna ny tompo mo fandriamanitra tonga de niteny hoe tsy fahafatesagna ozy ny dikan'io fa mba hanehoana ny voninahitryandriamanitra zay le mahandriamanitra n'andriamanitra tia miditra antsetra amin'ny zavatra sarotra mandriamanitra n'andriamanitra de agnatina zavatra sarotra mahazo olo araiky vahany ary za milaza aminao fa mbola tsy miova izy omaly Seigneur mandrakizay zay zavatra ataony tamin'ny Lazarosy zay afaka ataony aminao koa niany ary zay eto de ny ran'andriamanitra mba hitory filazantsara ho anao ampahafantatra anao misy zay la Jesosy zany zay afaka magnasitrana afaka mamaha ola afaka mitaha fiainan'olo araiky zabo matetiky de ambediteniko fogna hoe misy olo magnotany akory zegny afantaranao pasteur misy andriamanitra nenazy anjo ny tegna afantarako ananjy malaky be de tamin'ny fiainako za hitanao taloha farandra boriborikolo tsisy raha filagna azy fa rehefa nagnatogna an'io andriamanitra ivavahantsika io nagnatogna an'io Jesosy zay fiainana io betsaka raha niova taminahy ary averiko anazy rery voninahitra tsy voatanisa ny fomba nitahiny tompo sy nagnovan'ny ny fiainako ka anao io koa azo atao tsara ny magnova ny fiainanao fa nendray tsika bloqué amina fisarasalana sy zavatra maro samihafa toy izy atsika ny tantara revana rehefa tonga teo mifasan'ny Lazarosy Jesosy tanao tsara fa rehefa tonga teo izy de tonga de le tany nandevegnana anazy no nagnotanina fa aiza izy nandevegnana nareo anazy eto koa androany amin'ny fototry probleminao mihitsy nagnotaniny Jesosy ary hovahany eo ny anaran'i Jesosy Kristy de rehefa tonga teo moa izy jerevo tsara efa vogno Jesosy andeha anangana Lazarosy ary décidé mihitsy izy hamoha anazy fa tsy maintsy ny rany ny sorondro fianakaviany ny vato tao am'le fasana io zany matetiky na defa eto ary zay mpanompon'andriamanitra irahany tompo agnafaka anao misy zavatra part de responsabilité anao mila ataonao de revo tsara tanatin'izay esoro ozy ny vato atsika malagasy mahay tsara an'izay litera zay misy hoe VATO vato le V voalohany io revagna raha magnaraka tsara ianao de tsinona fa io le voninahitry zay mibloqué fiainatsika ny ankamaroan'olo ny te hivavaka ary matsapa mihitsy hoe misy raha mikitrôle fiainany fa indesiny voninahitra satria izy patron satria hony izy nianatra be satria izy areo hony taranak'olo ary taranak'olo atsy de kamo atsika agnatina fiangona firifiry moa ny olo risy lahatra mifampianarana atao karan'izao na ny amin'ny radio na ny télé maro ny olona mahatsapa zavatra fa olo karaha nahy ty mora andeha agnatiny tadidiry avagna ifahafatesagna zany tsy mifidy tavan'olo na olo manjary na olo karakory maty fogna koa fotonga lera ka tsy aloma zala mba magnatogna an Jesosy eo tsy alomba magnatogna an'Andriamanitra de ny fahavelogno mitadiava fomba mihitsy agnalanao an'io frériana agnatinao io fa io ro sakagna ho anao zindre hoe mitadiava fomba andehanagna am-piangona io voninahitra io zay natonga Jesosy alama aloha io izy zany hoe raha dininy zany Lazarosy aby tsy tokony raha ho tafilevigny tagnatin'ny fasagny tao tsy tokony ho tratry ny raha nahazo anazy raha ohatra ka mba tsy olo tia voninahitra satria zegny manamboninahitra de tsy te hitondra olo marary agnatin'ny hôpitaly fa ny dokotera no saigny magnatogna andraho no le voninahitra nampagnino zare zao izy koa nitakônigny nandeha tamin'ny tany misy an'i Jesosy nilanjaigna nandeha tagnatin'ny tany misy an'i Jesosy fa i Jesosy ndraiky no niangavigna andeha ho tonga tany de rehefa ny afara tamin'ny fahafatesa de io le vato nasain'i Jesosy nalahy sakagna ara-panahy anankiray ny fitiavam-boninahitra sakagna ara-panahy anankiray io voninahitra tsika io tadidio revagna fa voninahitra ozy Jesosy zay tsy moeko ny hafa voninahitra zany natao an'Andriamanitra ary zay mahatonga anazy miteny zay manetry tena no asandatra fa raha i voninahitra io no zavatra tsangenao revagna malahelo za milaza aminao ary raha dininao tsara nge am'izao androegna atsika zao
fa ampisaigna amin'ny ratsan-tagnana ny olo tegna manam-bola managna ny maizy azy ka hoe tegna ifo manompo an'Andriamanitra. Ampisaigna amin'ny ratsan-tagnana satria afenona voninahitra. Ndanana mba mitsofoka agnatina fiangona, izovidolo ny olo mpagnadio fiangona, izovidolo ny olo mpikarakara fiangona, fa tsy ahitana olo malaza ao, tsy ahitana olo managna ny maizy azy ao presque. Regny olo madinidiniky regny, regny olo tsotsotra regny no mazoto agnanao fa ny manam-boninahitra midoko be agny an-dragnony agny satria misy voninahitra. Olagna anankiray io ravagna mila resenao io. Tadidio fa ny famafanao tragnom-piangona, ny fanaovanao asan'Andriamanitra neky tsy mampiegny compte-nao agny amin'ny banky. Ro zavatra isan-karazany ienanao neky tsy magnova ninina ny fiainanao amin'ny fanompognan'Andriamanitra. Karaha ataoko zao, namba itabatabanao ivolagna anahy hoe anao paster viavy be nandrefotsy lalahy. Ino sakolao amizay? Tsy magnova anahy ho lasa viavy ny tabatabanao. Nataoko hoe ny olo magneragna zao tontolo zao sambitany paster viavy, paster viavy, fantako tsara za lalahy. Ka nataoko hoe directeur anao na PDG anao na ino grade misy anao. Ny fanaovanao asan'Andriamanitra, ny fagnatognanao an Jesosy tsy magnova gradenao zany. Vomer zany nandratagnanao. De igny natonga Lazarosy nitenenina mihitsy ny fianakaviana hoe alao anareo akeo ivato. Zay izy voninahitra. De le magnaraka avognavo. Miavogna tompoko atsika reo. Miavo. Sasan'izany moa akanjony tsara io tsy ndesiny mandeha mivavaka io. Noho ny avognavogna dolagna izy regny. Mandeha mivavaka zany akanjo tsotsotra. Zavatra tsotsotra no entigna mandeha agny. Fa noentigna an-tany hafa zavatra luxe ndesina avognavogna agnaty ao. Fa de karakory loatra fandininao Zagnahary io, tsy mbo mendriky raha tsara ve izy, tsy mbo mendriky megna voninahitra ve izy. Eo riavagna ny olo. Ary misy olo managna toetra miavognavogna ara-panahy. Nene paster anay ihany tiako mivavaka ho anay. Namba fofoaty izy mandigny paster njare zany fô. Za tsy tiako fiangonana zandra, na mba marary fontry izy, na misy devoly izy, ndesiny avognavogna de eo tafabody akeo. Firifira nefa riavagna ny olona rehefa marary, tenen'olona alefanao mievoko zeny ho de mievoko na de zava-maloto aza. Alefanao magnantio minana kalalao, minana kalalao ny olo. Za to fa nahitolo ny taniky tena omby fô ahody angorohosy ony. Nataon'le olo izy satria magnasitra anazy. Tadidio riavagna fa ny olo mila vahaolagna, mila mandresy ny avognavo. Mba izo mo riavagna viavy teraka le mbola megnatra. Ny viavy ko fiteraka tsy megnatra. Zegny raha volagniny dokotera iky satria marary izy. Zegny raha volagniny rasazy iky satria maneko egnazy. Ka anao mieno na iny ndray maneko egninao fa takatry blocage ara-panahy inao de voasakatsakana zavatra maro. Mbola tsy tara. Oka ho resy io sakatsakana. Betsaka riavagna n'olo ohatran'izany. Tsy tiany raha vao paster zen, tsy tiany raha vao paster tsy mitovy fijery aminazy. Avognavogna zany tompoko. Baibola nefa milaza fa Andriamanitra ozy manohitra ny mpiavonavona fa manome fisandratana kosa ho an'izay maniry tena. Mila resinao io raha tianao ivoaka avy amin'ny fasany tsy fanagnanasanao. Mila resinao io raha tianao ivoaka amin'ny fasany tsy fiteraha. Be da bengy ny fasana andevegna ny devoly fiainana antsika io e. Salamin'ny Lazarosy teto de fasana tena hoe fizika mihitsy. Fa tsy maintsy nesorina ny vato ny voninahitra ny avognavo. Le fahatelo moa de ny tahotro. Olagna raiky misy amitsika io riavana. Maro amitsika reo na de fa mpivavaka ara fa miegna amina tahotra sy ororo isan'andro. Miegna amina tebiteby, miegna amina yaha, miegna amina zavatra isan-karazany. Io anefa riavagna de fahavalo ny herin'Andriamanitra. Anao rehefa mba mifagnatrika amina mpanompon'Andriamanitra karahan'izao, mba matokisa fa aza matahotro. Zay zavatra mila resenao. De le tebiko raiky farany de ny fahosana. Niosa manko ozy ny Baiboly, niosa sy ny tsy mino ozy, anagna ny anjara ratsiny. Betsika amitsika riavagna titre sisy anafantaragna fa mpivavaka izy. Zany vita baptême, zany vita confirmation, zany vita an'izao, nefa tsy mandeha l'église, tsy manompo an'Andriamanitra. Mbola tsy tara andao hitodika am Jesosy, andao hanompo an'Andriamanitra. Agnisan'ny sakagna anankiray ara-panahy koa riavagna ny fiarahana amina namagna ratsy. Io matetiky manimba fiainan'olo maro. Io matetiky manakatsakagna ho avin'olo na de managna ho avy mamiritra tsika ny fiarahana amina namagna ratsy. Izy Baiboly manimba fitondran-tegna tsara. Dinio zay
magnafatra anao zaho, raha mba managna fotoana malalaka anao tonga avy amziona fa misokatra ho an'olo jiaby ao. Ary atsika moa zao agnatiny mihitsy amin'ny fagnamboarana le fiangonana maventy be natao tafiditra olo 10,000 isa. Ka entanina atsika rehetrarehetra ry avagna iverigna amin'Andriamanitra fa andro farany zao. Vavaka ho anao zao, ho anao zay magnaraka an'ity fandaragna tia, apetrao amin'ny fonao ny tagnanao fa hivavaka ho anao zao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako anio raha lasena bavy io. Niza magnaraka an'ity fandaragna ity, mbarako fa rava ny sakatsakana ra-panahy. Levonareo karazana problème maro samihafa, tapatapaka ny ozona, tahin'Andriamanitra ny fiainanao. Roako tsy anampahefana aminao io fanahy ratsy io, didiko ivoaka tsisy fepetra. Amin'ity androandroany ity manonona za fandresena ho atsika rehetra, vahaola, fahasalamagna ho an'izay rehetra marary. Tononoko fa ho isy tagna mahirin'Andriamanitra hitantagna fiainanao, ampandresy anao amin'ny ady rehetra atrenao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay izy ry avagna matokian'Andriamanitra anao. Tegna moa izy fa mivolanko anao tegna afaka ifandraisana amin'ny malala numéro téléphone 034 43 858 15. Azonao atao tsara ny antso mandefa SMS tongava mivavaka tiziona fa tsy mialonjafo zala ziona ambolo madiniky keo mitoerana avafaran'ny coopérative Trans Express mandeha Vatomandro sy Mahanoro io eo zany rehefa talata sy lakamisy maraina za teo igny misy délivrance ao. Talata sy lakamisy ariva ao misy vavaka fivorimbavaka lehibe. Rehefa lahady mandregny ao de misy fivorimbavaka inefatra miditra. Fidirana voalohany manomboka amin'ny 9 ora sasany mandregny, 7 ora sasany, 8 ora sasany, 7 ora sasany. De anjaranao misafidy zay ora mety aminao. Tsika tiziona iny koa rehefa lahady après-midi managna fotoam-bavaka lehibe manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Entanigna atsika vahoaka malagasy, entanina atsika zay mandreny zany afatra izany tonga hava zala fa ilaigna am'izao andro iaigna atsika zao ny fivavaha. Ilaigna ny fagnatongana an'Andriamanitra. Mampirisika anao le managna olagna jiaby tongava fa Jesosy riavagna vahaola. Ary nininona fahotagna mbola iaignanao, io mihitsy ny tokony ndesinao andeha l'eglizy. Anao le milaza fa manota mihitsy ny tokony andeha hivavaka satria ny fiangonana dia natao hôpitalina fagnahy. Ny fiangonana natao agnaremagna ny tsy mety rehetra. Zay mpanompon'Andriamanitra reto riavagna aza mihafahafa aminay mihitsy anao fa zahay reto iraka Andriamanitra. Zahay afaka mandray anao ninino ditra vitanao, ninina olagna misy aminao. Utahin'Andriamanitra tsika ka sameo ho ela velogno hotratry ny taogna 2021. Azadigno fa manomboka le 7, 8, 9, 10, 11, 13 managna séminaire maventy betsika isakariva ao amin'ny fiangonana Zona Fraise. Latsinainy talata, laroby, lakamisy, zoma ary ny alahady mamaragna azy. Managna vahiny tsika izara ny afatr'Andriamanitra miaraka amintsika ka entanina tsika rehetrarehetra zay naheno ny ty afatra ity amboaro deny zao ny programa fa goavagna be ny fahasoavagna magnaraka atsika. Tahin'Andriamanitra ho ela velona amin'ny manaraka indray mankasitraka tompoko. Be bless.